Mandraonany fiainanao, tozerianao, tsy hita izay ho atao, mafiny adinao, mila tsy hita izay ale, aizo ianao, favalo be tiabe. Resy anao, mpandresy anao, rato matoky fampolady, tsy ho irery anao, tsy ady irery anao, malalany. Zanany anao, faniriny anao, malalany. Fanao ela, nao anganay aloha izao afany izao, tsy ho irery akory anao, tsy ady irery anao, tsy ady irery anao, tsy ho resy zany mba matoky fa manantena, manantena fefeo an-tanany, fahoezanany anao, tiniray anao, tiniray anao, malalany. Tsy maninona mandraonany fiainanao, tozerianao, tsy hita izay ho atao, mafiny adinao, mila tsy hita izay ale, aizo ianao, favalo be tiabe. tsy ho resy anao, mpandresy anao, rato matoky fambolady, tsy ho irery anao, tsy ady irery anao, malalany. Zanany anao, tena tinanao, malalany. Fanao ela, nao anganay aloha izao afany izao, tsy ho irery akory anao, tsy ady irery anao, tsy ady irery anao, tsy ho resy zany mba matoky fa manantena, manantena fefeo an-tanany, fahoezanany anao, tiniray anao, tiniray anao, malalany. Tsy ho irery akory anao, tsy ady irery anao, tsy ady irery anao, tsy ho resy zany mba matoky fa manantena, manantena fefeo an-tanany, fahoezanany anao, tiniray anao, tiniray anao, malalany. Fahoezanany anao, tiniray anao, tiniray anao, malalany.
misy rasarotranyity antsony anao de tonga itantanay ety tsy takatry ny saina ny famindramponao ny hany olazaina isaorana ianao faly miarabantsika rendray tompoko amin'izao takariva izao manonona ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantrantsika tsiraray avy ny dera ny aja ny saotra ny voninahitra ny fiandrianana ny fanapahana ho an'ilay Andriamanitra izay ankofantsika amin'ny sosapaty zao male ary ho azy rery ihany zay satria efa azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay alafalo fa ny fifaliana kosa eo amin'ny fanompoana azy ny fifaliana eo amin'ny fiderana azy fifaliana eo amin'ny fiarahana aminy ho amintsika tsiraray avy ane amin'ity takariva ity sy amin'ny andro izay mbola omen'ny tompo iainantsika dia tonga tatokantranonao indray ary zahay androany ary te hiaraka aminao hidera ny tompontsika amin'ity takariva ity fa mahazatra antsika loatra izany kanefa tsy atao fahazarana fotsiny atao fiaina antsika mihitsy ny midera an'Andriamanitra mialohan'ny hidirantsika amin'ny fiderana izay nanasanareo mpanakanto ary dia andeha indray tsika andray ny tenin'Andriamanitra ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny salama ny salama fa 700 no vakitsika ka izy rehetra mihitsy ny tokony vakiana rano marina kanefa tsy ampy ny fotoana noho izany dia ny andininy voalohany sy ny faharoa no vakiana ary holazaina kelikely eo ny andininy sasany eo mpamakitsika sy eo ampanazavatsika izany teny izany vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny salama fa 700 ka ny andininy voalohany sy ny faharoa miderahan Jehova fa tsara izy mandrakizay ny famindram-pony aoka hanao izany izay navotany Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo andininy fahatelo sy nangonony avy tany amin'ny tany maro dia avy tany amin'ny tany atsinanana sy andrefana ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina ny lazain'ny mpanao salama eto dia manasa ny olona izay nahatsapa fa navotany Jehova manasa ireo olona mba hidera azy satria raha vakitsika io salama fa 700 io dia misy karazana fanavotana efatra nataon'i Jehova ka eo amin'ny andininy fahaefatra dia le fanavotana dia le fiahina ny mpirenireny tany anefitra manomboka eo amin'ny andininy fahaefatra zany ary amin'ny mahira azy moa dia ny andininy fahavalo zany dia misy ohatra ny karazana isan'andininy dia mivaky toy izay hoe aoka hideran'i Jehova ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana nataony amin'ny zanak'olombelona ny fanavotana nataon'i Jehova voalohany zany dia fiahina ireo mpirenireny tany anefitra ny faharoa dia mandomboka amin'ny andininy fahafolo dia Andriamanitra koa manavitra manafaka ny voafatotra anatin'ny aizana fahafatesana voafatotra noho ny fahoriana manafaka an'izany Andriamanitra manavitra an'izany Andriamanitra ary eo amin'ny andininy fa 5 dia miverina ny isany andininy hoe aoka hideran'i Jehova ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana nataony amin'ny zanak'olombelona ny fahatelo dia ity
Andriamanitra koa dia manapitra amin'ny alalan'ny fanasitrana satria izy ilay mpanasitrana lehibe. Andriamanitra ilay mpanasitrana lehibe ka dia izany koa no amporosena mba hiderana azy. Ary ao amin'ny andimy farika amby roapolo dia miverina foana ny isan'andiny hoe aoka hideran'i Jehovah ireo izay nisitranindreo zany, aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagarana teny amin'ny zanak'olombelona. Ary ny fahefatra farany dia amin'ny andiny fahatelo amby roapolo manao hoe Andriamanitra dia manjaka amin'ny zavaboariny mpamorona izy ary dia manjaka amin'ny zavatra ny foronony. Ka dia amin'ny andininy raika amby telopolo dia miverina izy aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Izany rehetra izany no ataon'Andriamanitra mba hanavota ny taranak'olombelona. Iza sy anao na avy any atsinanana, na avy any andrefana, na avy any avaratra, na avy any atsimo dia nanaovan'Andriamanitra izany. Ka izany no amporosihan'ny mpasalama hoe aoka hideran'i Jehovah, nideran'i Jehovah, aoka anana fiainam-piderantsika. Tafiditra ao anatin'ireo zavatra nylazainy ireo ny fiainako sy ny fiainanao. Koa amin'ny androany ty ary dia hiderin'Andriamanitra indray isika. Ary misy fanamariana kely koa tianay atao ihany. Satria ny mpanankato izay nasain'androany dia amin'ny fomba manokana no hideranan'Andriamanitra indray. Ilay Andriamanitra dia mieritreritra fa ny fideranan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny hira ihany. Matetika moa dia mihira no teny hideranan'Andriamanitra araka ny eritreritra. Kanefa rehefa mianatra ny lesona sekoly sy sabata isika ny amin'izany fiderana izany dia nahita tsara fa ny fiainantsika manontolo dia tokony fideranan'Andriamanitra avokoa. Ny fiainantsika manontolo na mijoro isika, na mipetraka, na mandeha, na mijanona, na matory, na mifo dia zao tokony fiainam-piderana, tokony fideranan'Andriamanitra no fiainantsika isan'andro isan'andro. Koa amin'ny androany ty zany dia tsy hira no hiderantsika an'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny tononkalo ary zava-kanto tsara hamohana ihany koa ny ao am-po ny tononkalo. Manana mpana-talenta amin'izany maro be isika. Koa andeha azaitsika izy ireo androany mba hanao izany fiderana amin'ny alalan'ny tononkalo zany ary manasanao mihitsy hiaraka aminay androany fa hahita zava-baovao indray ianao amin'ny fiderana an'Andriamanitra. Ankatoerana ary dia andeha hiderin'Andriamanitra isika miaraka amin'ireto mpanakanto amin'ny alalan'ny tononkalo reto. Dao ary. Ny mysterin'ny Jody. Betleheman'i Jody, ilay toerana voalaza.
fa naterahany Mesia tsy iza fa Jesosy zaza, tsy mba trano soso vao fa toerana tsy zarizary, tranom-biby no natao mba hosolo ny hôpitaly. Ny farafara dia tsy nisy, ny solon-dafika azozoro, mahonena o indrisy, mololonombo nokotoro. Tsy nanan-damba irakofana, tsy nisy havana nijery, fa tranom-biby no ny alofana zay feno loto sady tery. Dia tao niteraka ranofo ilay mpanjaka amboninahitra, nihetry loatra nefa tompo kanefa zanak'Andriamanitra. Tsy mba fantatra ny volana naterahany'ity zaza, fa ny any vahaolana dia nimagy no nilaza. Nanambara mba hore fa teraka any Jodia ilay mpanjaka lehibe, Jesosy zaza ilay Mesia. Dia nitombo 100 taona, nitombo vatana sy saina, ny fahazazana dia nimaona toy ny zavona maraina. Teo aoriana kely teo dia iny fa natao batisa, ka ilay fihetsika naseho mba ho modely no amin'ny sisa. Tao aorianan'izay indray dia nandalo fitsapana, niatrikady mahamay fa nifanandrina amin'ilay satana. Dia norohan'ny Mesia ilay fahavalo loza be, tsy misy anjaranao ety fa voasoratra hoe izao tontolo izao, na ny tany io na ny lanitra, mbola zavaboary ianao satana, izay asatana n'Andriamanitra. Dia nanomboka ny asa ary Jesosy ilay Mesia, ka ny tena fototr'asa dia hitady ireo mania, anasitrana marary sy anangana maty, asa tao miharihary fa tsy tantara vala maty. Ny mona rehetra dia hiteny, ny mandringa dia ho afaka, hijoro tsara ireo malemy fa efa tonga ilay mpanafaka. Kanefa tsy faly satana, vokany dia romotry i satana, niridiridi nidivazana ka noezahnorarana ireo asa fanasoavana. Dia nosamboriny Jesosy ilay tsy nanatsiny akory, ro manana sy jiosy ny antsoantso hoe fatory. Fa mpijaliana natsiravina no nahatra tamin'ny tenany, ka noho izany dia hitanadana tsy azo lavina zany fasany ilevenany. Dia nombona ho faty teo akazo fijaliana, nipatrapatraka tsy tanto ro ny raha izay nikoriana. Dia maty ilay Jesosy, rakotraizina ny tany, ro manana azy jiosy no tomponantoka amin'izany. Nalevina tsy nisy vata tao am-pasapony iray, fa efa kaiky ny sabata tamin'izay fotoana izay. Kanefa nisy heriraina fonja izay tsy nisy nahasakana, fa 3 andro 3 monja dia resy zany fasana. Dia nandresy ilay Mesia fa nitsangana amin'ny maty, dia nilaozany iny ety fa hiakatra tsy ho atsy. Vita ny asany tety, tontosany iraka nefainy, namonjy lapo ilay Mesia eo akaiky ny ilay rainy. Tsy haritra ela akory, fa mbola hiverina ihany, anangana ireo matory ao amin'ny vovoka ny tany. Fantaro anefa fa tsy fantatra ny misterin'i Jodia. Mbola tena haka-matatra ny faterahan'i Mesia. Ny toerana ny voalaza fa ny daty sy voambara, mbola zava-mahagaga ho an'ireo mpahay tantara. Ko maherezy ianao rahalahy,
aza kivy ranabavy aza devarina ety fa ny tompontsika ho avy. Mahirezy ianao rahalahy, aza kivy ranabavy aza devarina tsony fa ny tompontsika ho avy. Amen. Afaka ho mahita. Afaka ho mahita tovolahy tsara bika, montimontina afigadona sady tsy mijadojadona, tsy mba rotitra nataitra, tsy mba hitanao mianjaika fady azy izay lalao sy ireo ratsy izay fanao. Tena zazalahy tsotra, tsy hitanao mipololotra, tena mahatehidera ka miendrika ho pastera. Dia izany no avelany mba ho tarafina eny ivelany, fa andeha ange tarafina ilay toetran'izay miafina. Rehefa any am-pianarana izy dia mitsoaka handaharana, mitsokitsoko mandoka hay manandrana mifoka, tapatapaka sigara dia matetika nitara, dia ilaozana mitsako siligao mafakofako mba hoe entina hanaro tsarona ilay fofona saosarona. Ianao tsy nahatazana fa za nahita ny hidivazana. Afaka ho mahita. Afaka ho mahita tovovavy tena miavaka, tsy hitanao mikitakita sady tena tia mivavaka, na fiteny na fijery, eny na fitafy na famindra. Zary toa miafiafy kanefa kanto sy mirindra, sady mihaja no manaja, tsy mba taitra andretirenty, fa na dia mbola bitika aza izy manambaka ny vaventy. Dia izany no avelany mba ho tarafiny eny ivelany, fa andeha ange jokoy ireo toetra izay afeniny ka tarafy sy enoy ny fokalo sy fiteniny. Izy ilay tafaradro izay mpanesy sy mpifosa, tena mampivotofoka mampilefa ny kanosa. Ny fitaratra amin'izany efa milolany manja, ka ilay toetra miafinany dia eo no hita mianjahanja. Ianao tsy nahamarika fa za nahita no voasarika. Afaka ho mahita. Afaka ho mahita. Naleko anefa dia nipetraka, fa dia tena mahamenatra ary tena hikohizana raha toa ka ho tohizana. Fa toa novadika ho biby ilay noverina ho masina, ka ilay toetra sarobidy dia indrisy ny etsikasa. Afaka ho mahita. Zaho kanjo tsy mahita e, fa vazivazy izay voalazako. Ny any tenako aza tsy hitako, ka ny an'ny hafa ve ho tazako. Amen. Ry tanora, ny mpamonjy no mitady.
tadidio tanora miserana ihany ireo ditraditra sy ireo adalàna fitopolo ane na 20 taona ny fetreto an-tany ka zao andao omena ny tompo ny atanorana maro ireo sinton'izay manidoka misarika anao isan'andro mety hoe manandrana misotro avy eo dia mifoka miampy fihetsika ray tsy voatandro ko mahaiza mifidy izay lalakombany fa feno fitaka ty tany ty omeo an'ny tompo ny atanorana fa izy no tantana anao tsiany tandre morobavo ny rentiny tany fa zava-doza azy-poziny reny ndrao voatsidoka ka velo tomany dia ho lavo miankohaka tsy hafamiteny ka jio sy arovo ny atanorana fa sarotra angeny mitsabo ny ratrany tandremo fa romotra mafy satana mikaroka trano izay azo ny arapany fantaro fisika dia olom-boafidy navahan'ny tompo tanatiny maro ary nomeny saina mba hisafidy fa ny sosiny ratsy dia tsy azo afangaro karaha ohatra hoe sendra ny olana sarobahana mamatotra anao sy mampitomany dia zao meo an'ny tompo ny atanorana fa izy no afaka mahany zany ka ny hery ny tanjaka misy aminao ny bika manendrika ny atanorana meo an'ny tompo manomboka zao fa izy no tatana anao tsy horendrika ny tenin'ny tompo ny fahazavana mitsilo ny lalantsika ry tanora indrindra amin'ny andro ny fahatanorana ka omba atsika izy isan'andro isanora ary rehefa momba atsika Jesosy Kristy ilay mpamonjy dia mitady atsika izy ny mpamonjy dia mitady mpanompo vonina say irotsaka ao tsahanady ka hikaroka sy iza ireo fanahy izay tafalatsaka anaty aiza-pahotana mba te hivoaka fa tsy afaka diso lalana nombana ny mpamonjy dia mitady mpanompo say manolo tena manaiky ny ianao voady anamafy fanekena ampiasa ny talenta sy ny famomezam-pahasoavana ka ny fiainany rehetra dia ho tonga fantso ny fitiavany ny mpamonjy dia mitady mpanompo hiara-nombo nantoka sa isedra izay mianjady ka hirotsaka hikatroka ka ninonino no sedraina eny an-tany-piadiana dia tsy maintsy vonina ny saina hiatrika amin'ny patoniana zao tsy nifidy anjely ane Andriamanitra fa ny mpanota toa izy toa anao hitondra hafatry ny lanitra ho aiza eto amin'izao tontolo izao ko ekeo ny antsom-pitiavany fa azavelanao iserana fa ampoanao ny fahasoavany izay tsy hiana-pataperana ka noho izany dia mandehana ihany raha mbola misy ny maraina mandehana ihany raha mbola misy ny heritsaina mandehana ihany raha mbola misy vovokaina mandehana ihany raha mbola misy no antenaina
andehana ihany fa mbola eo Jesosy ilay azo antenaina. Amen. Tsy ny fahalemenao. Tsy ny fahalemenao rahalahy no ampilofoka fanahy ka animba ny finoko, fa vao maika mampijoro tonga vaty fehizoro apatanjaka ny foko. Tsy ny fahalemenao. Tsy ny fahalemenao ry bavy no ampiravoravo reto tanako ireto, fa vao maika koa tsotrako anefako zany trosako ka amonjeko reo misainto. Tsy ny fahalemen'ny fiangonana no anakanako ny ankohonana tsy hanompilaitsy toa, fa vao maika mampirisika toy ny hery ray mibitsika mampahery zany fo. Tsy ny fahalemenao akory no andro tsy apatory ny fitiavako ato anaty, fa vao maika mampifo ireo karazana ambopo izay velona tsy maty. Ny fahalemenao ange de tsoriko am'se fa tonga tanjaka ho ay e, lasa tohatra iakarako sady sandry amaharako zay ampahery ny fanahy. Fangamo ny fahalemene de hoe fahavalo tsy resena ka avela ioropaka. Andao esorina, andao fongorina, aza vela azo laka. Fangamo ny fahalemena de fahavalo tsy resena ka avela ioropaka. Andao esorina, andao fongorina, aza vela ioropaka. Fa Jesosy no leo anjaka. De rehefa manjaka eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy, rehefa tsy anao tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatinao, de manontany anao izy amin'ny feo malefaka hoe ono aho. Ono aho rahalahy, matory anga ny fanay ka tsy mizara fanandramana, mitsangana ka avy, manatona ka sahy, zarao reo fomba ny tantanany. Ono aho, ono aho ranabavy, tsy efa kaiky ve le ho avy zay hitondra fiadanany, ko nahoana no matory mifoaza nde mitory, ambarao reo fanandramana. Ono aho, ono aho fiangonana, tsy zao fa ny ora iombonana ifampizarana vaovao e, ka zao atao fomba fahazarana re, ny mizara fanandramana de ho sambatra ianao. Jereo ane e, jereo ilay Samaritana, ilay teo ampatsakana, fa raha vao vataninan-dre tsy naharisela akory, fa lasa nody de natory. Izany ve ny nataon'ilay Samaritana? Tsia, fa jereo ilay Samaritana, ilay teo ampatsakana, fa raha vao vataninan-dre tsy naharisela akory, fa lasa nody de nitory lay fanandramana ndehibe. Izao ianao, isika koa androany mba manaova toy izany,
ndeto Rusia ambarao kosaia mba milaza na de sombotsombo ny aza zay nataony tompo anao de ho sambatra ianao izao ianao isika koa androany mba manaova toy izany ndeto Rusia ambarao kosaia mba milaza na de sombotsombo ny aza zay nataony tompo anao teo amin'ny fiainanao de ho vonjena ianao. Amen. Manoloana ny olana zay misy eo amin'ny fiainana de mety ametraka fanontaniana ianao hoe nahoana kanefa azadino fa hoe mandalo zany. Fa nahoana no korotandava no hita eto ambonin'ny tany raha ho mainty tsy mety misava avy aizany ny avin'izany misahotaka ambany sy ambony misaritaka sarobahana ka tena tsy hitako intsony hoe aiza ny lalako mbana brahavavy mifanisy ratsy mifampialina sy mifanenjika pralandray tonga prafy tsy misy tafita farendrika mifandrafy ny fiarahamonina mifamony tsy hay hoe nahoana toa romotra tsy azo atonina mifandramatra tao mambanoana de potika ny tontolo iainana tsy tazany itsony ny marina de nivaona ny fotom-pisainana ka ny totonga na lasa mivarina manjaka ny herin'ny maizina mibosesika tsy haino rarana nandrotoka ka tsy azo laizana fa niteraka ny fandravana de valaketraka ve zany saina manoloanareo zava-miseho to very toky tsy misy antenaina no satankina tsy maloha-peo tsarovy anefa fa na eo ary zany de zao lay Jesosy efa maty nandatsaka ny ainy nitsangako velo no mandrakizay de ho avy tsy hoela amin'ny herin'ny rainy amongotra ny herin'ny ratsy atrizay de na inona menjady eo amin'ny fiainanao na inona olana na inona zavatra mifamaofao na inona onja miseho eo amin'ny fiainanao de azadino fa raha toka manonja ny akason'ny tany ka zary malama ny lalakombana atrakao ny fijery fa aza miondrika ambany satria mandalo zany sakaiza malala raha sendra tafiotra mitondra akivina manditsoka ny maso ny fanantenana reseo amin'ny vavaka ny fanahina
fa mandalo zany sakaiza malala. Raha tojo adi-tsaina mandreraka mafy ka mitoreo zany fo kely adala, tehirizo ny herim-panatsy ho faty fa mandalo zany sakaiza malala. Mety hoe maratra ny foa noho ny zavatra mitranga, manindrona anaty tsy te hahalala, na koa hoe nivadika mainty ve ny lanitra manga, aza tiano anefa fa mandalo zany sakaiza malala. Fa maninona ka ianao e no resy tsy miady ka manao taridositra merany anala, ny miambo fahavalo tena zavatra faty fa mandalo zany sakaiza malala. Tandremo sao ketraka ambony ihany ka resy tsy miady hivoaka ny vala, ny herim-pinoana zavela ho lany fa mandalo zany sakaiza malala. Tsy maintsy mandresy ianao fa aza matahotra tazomy ny herim-pititsy hiala, dia mahaiza manaika fa aza be ady varotra satria mandalo zany sakaiza malala. Saingy tsy mba mandalo ny fitiavany ray, fa miorina mafy ho fanantenana, maharitra trany ho mandrakizay, ko mahereza indrindra sakaiza malala. Tsy mba mandalo fitiavany ray, fa miorina trany ho fanantenana, maharitra trany ho mandrakizay, ko mahereza indrindra ianao sakaiza malala, dia ombanao anie Jesosy. Amen. Saotra an'Andriamanitra sika fa vita soma tsara ny androany, ary vita tamin'ny fomba miavaka mihitsy. Ianao ve tsy nahatsara hoe zavatra vaovao indray teo amin'ny fiainantsika, zany hoe miterin'Andriamanitra amin'ny lalan'ny tononkalo. Saorantsika izy fa tena zava-dehibe nataony antsika, ary omen'Andriamanitra antsika ny fomba rehetra ahafahana mitera azy. Saorantsika koa ireo mpanakanto ireo, satria famoronana konike ireny tononkalo ireny, tsy hoe mihira ihany no foronina fa na ireny tononkalo ireny ary. Ka zava-dehibe loatra nananantsika n'izy ireo androany ny dera an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zavakanto hafa akoatra ny hira. Mialoha nisa rahantsika ary dia tia metraka indray teny fikasana sy teny avy amin'ny saotra masina ao antsika tsirairay avy, ka ao amin'ny Salamo fa 4:30 ka ny 9:7 dia misy an'izao teny zao, zay teny omenanao indray alohan'ny isa rahantsika rehetra. Ovakena aminaran'Jelo Jesosy ny Salamo 4:30 9:7. Maro ny fahorian'ny marina nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra zany. Ary eo amin'ny 5:30 dia mbola toy zany hoe na de lavo azy izy, eo amin'ny 5:20, na de lavo azy izy dia tsy mikarapoka fa Jehova no mitantana azy. Manasanao miankina matoki eo amin'ny Jehova manantona mandrakariva, fa izany no ataony ho an'ny olony, ho an'ny marina izay mandray ny famarinan'i Kristy ho an'ny tenany. Koa manasanao ary andana miaraka amin'io tsy toy isan'andro isan'andro, dia ho hitanao fa hiatany ianao. Dia mametraka velomandray ary tompoko, dia raha pitso indray amin'ny herin'indray ny fotoanantsika, fa raha pitso moa zany tsika dia hiaraka hiankohoka amin'ilay Andriamanitra izay nanao izao rehetra izao. Ho azy rery ny voninahitra fa ho antsika kosa ny fiatana. Mandram-piana rehetra tompoko.
kristianina oke ve ianao sa kristianina kao tsy haiko fa asakasakao faniriko ela be ny ho kristianina oke hitorony afa-pamonjena ka naiza toerana ale de voninao ny andeha sy vonina n'olo tena tsy toy ireo kao akory zay kristianina matory misoratena ho mpivavaka isalorana ny anarana ka natao fomba fahazarana entina mba hampiavaka tiako atao ololaharana sady fomba fahazarana no ilay fitiavan-dehibe ny anompo fa tsy hotompoina ka naiza toerana iantsona de ho vonina satria kristianina oke ary ianao manahoana asakasakao asakasakao rahalahy raha mbola itony anota ihany ny tsara re de mivavaha fa mamitaka ny tany asakasakao ry bavy raha isafidy tsy anaiky mpanjino ihany ny ho avy fa i Jesosy efa akaiky asakasakao ry dada zay tsy mety tonga saina araraoty ny mazava raha mbola misy ny maraina asakasakao ry neny a raha toy ianao tsy miova fo fa mbola ilaozana manjeny mitety eto sy ero asakasakao razoky zay mbola revi-pahotana milomany anaty toky feno fitaky satana ka asakasakao ry zandry raha mbola revo milalao raha sataneka sasa miandry sady am'izay manambitamby anendy ny fanahinao ko asanao de asanao ry fiangonana malala raha ifanoto lavo zao ho toy ny bato sy ny adala asakasantsika rea raha toa minia tsy mitory asainsika mba handeha ka tsy hijanona intsony andeha aho ka asakasakao tokoa raha mbola ilibatra am'izao tandremo sao de votsodroa ka zay voalozany ianao satria nahoana satria ho very ianao ety an-tany de tsy ho azonao ny lanitra safidinao daholo zany fa tsy safidin'Andriamanitra ko miangavy re ifonana fefa ampy angambo zay e farazasy ny ankohonako de andeha daholo izahay ko miangavy re ifonana fefa ampy angambo zay farazasy ny ankohonana de andeha hitory izahay ary ianao mba manahoana raiso ny safidinao satria raha mpitso sautara aniony tsara raha mpitso sautara aniony tsara
amen.